Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repino Islam. Indraindray fiainantsika mandalo fotoan-tsarotra, mandalo fitsapana, mandalo ireo karazana fahoriana maro samihafa. Ary indraindray izy io dia mifampitohitohy mihitsy ary mandritra ny taona ray na roa na telo na 5 taona mihitsy fandalovana zany fahasahiranana amintsika izany. Ary mahatonga antsika indraindray mandefa fisainana hoe efa saziny tompo zanahary ve izy ity, sa hoe izaho mihitsy no olona efa ratsy vintana. Valiny dia tsotra. Matoa ianao ny tsapainy zanahary dia ny zavatra tiany ho hita any aminao. Matoa ny tsapainy zanahary tiany ianao izay mitalao aminy isanandro ary tiany ianao ilay manampaharetana ka omeny valisoa ny paradisa amin'ny farany. Ndaontsika hiaraka amin'ity tantara anankiray ity. Misy lehilahy anankiray teo amin'ny 25 taonany dia nanambady vehivavy mahafinaritra sy tsara tarehy anankiray. Taona ray sy roa taorianan'izay dia niteraka izy ireo. Saingy tsy ampy 2 taona taorianan'izay dia maty izany zanany zany. Afaka 2 taona ihany koa dia mbola niteraka lahy anankiray izy ireo, dia mbola indosy ny farafatesana ihany koa izany zaza izany. Taorianan'io dia niteraka zazavavy 4 izy. Dia ireo zazavavy 4 io samy maty avokoa ny 3 tamin'izy ireo teo ambanin'ny masony zany lehilahy zany. Taorianan'io dia mbola nomeny tombo zanahary zazalahy anankiray teo amin'ny 90 taonany. Zany efa manomboka antitra izy, mbola nomeny zanahary zaza mahafinaritra anankiray. Saingy tsy ampy enim-bolana dia ndosy ny fahafatesana ihany koa zany zazalahy zany. Raha isaina zanakin'izany lehilahy zany dia 7 ny zanany, fa ny 4 maty avokoa teo ambanin'ny masony, ary tao anatin'ny fitiavana n'ireo zanany no nalainy tombo zanahary sy ndosy ny fahafatesana izany zanany izany. Tomany sy alahelo saingy nankasitraka ny tombo zanahary satria izay lahatra teo amin'ny fiainana. Fantaniana mipetraka amin'ny tsirairay, fantatrao ve iza zany lehilahy zany? Iza zany olona izay nitsapainy zanahary tamin'ny zanaka 7 ka 9 tamin'izy ireo maty avokoa teo ambanin'ny masony? Tsy iza zany afa-tsy hoe i mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilay mpaminany farany tonga teto ambony tany, ilay mpaminany tondra amin'ny fahazavana, ilay mpaminany modely sy fakantahaka amin'ny zavatra rehetra. Saingy izy no tena nitsapainy tombo zanahary indrindra, satria rehefa nanambady ny Khadija izy dia niteraka zazalahy antsoina hoe Qasim, saingy tsy ela dia ndosy ny fahafatesana izany. Niteraka ihany koa izy Abdullah dia ndosy ny fahafatesana. Niteraka izy zanany 4 vavy dia 3 tamin'izy ireo ndosy ny fahafatesana avokoa. Iray ihany no mba tavela teo aminy. Tamin'ny 90 taonany ihany koa dia mbola nahazo zanaka Ibrahim, saingy enim-bolana fotsiny niaina teto ambony tany dia ndosy ny fahafatesana. Taorianan'izany dia fanaratsiana azy, fandotona azy, fanaovana zavatra rehetra izay tena tsy tanty ny zanak'olombelona, saingy niaritra izany lehilahy zany, niaritra izany mpaminany zany, ary nametraka ny fiainany teo ampelantanany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka raha metra-panontaniana antsika hoe moa ve izy tsy tiany zanahary ka notsapainy tamin'ireo karazana fitsapana maro zany? Tsia, izy no tiany zanahary indrindra tamin'ny olombelona teto ambony tany. Ka raha ohatra ka mihamafy ny fitsapana eo aminao dia tadidio fa ianao le tiany zanahary, ary arakaraka ny finoanao no hitsapany zanahary ianao. Ka raha ohatra ka mino sy matoky any Allah anao dia ho avy aminao fitsapana. Saingy tadidio ilay teny zanahary manao hoe innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tena marina fa valisoa n'ireo olona mpiaritra dia any amin'ny paradisa ary tsy tamboisaina izany valisoany izany. Ka eto ampamaranina, aza hoe mieritreritra tsy tiany zanahary ianao, hitany zanahary ianao, ary tiany mihitsy mahitanao mitalao sy mitomany isanandro, mibebaka aminy, mangataka aminy, iny tena tiany zanahary,
fa valiny zany dia paradisa hiadana mandrakizay ao anatin'izany. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary ataovy j'aime fa mbola maro zavatra zay horesadresantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.